salama tompoko pasteur David ato anatin'ny biraon'ny sekretariat ato anatin'ny fédération Madagasikara avaratra. Mankasitraka n'Andriamanitra antsika tamin'ny hetsika lehibe izay nitanterantsika tamin'ny volana marsa ilay polipitra ny fanantenana ho an'ny fiangonana. Maro teo tamin'ireo namantsika no indro tonga nivavaka ary nifaranantsika tao anatin'ilay latabatry ny fanantenana. Ankehitriny indray dia misy tetikasa vaovao indray izay ezahantsika ho aparitaka manerana ny FMN dia ilay tetikasa hoe SIG, Spiritual Intervention Group, karazana vondrona mpiaro ara-panahy, ho fitehirizana sy ho famahana ireo membre vaovao izay hiditra ato anatin'ny fédération Madagasikara avaratra ao aorianan'ny festival de baptême izay ho tanterahana amin'ny 23 mai ho avy izao. Arak'izany ary dia ho atsangana isaky ny fiangonana ny komity mpitantana ny SIG ka ho alefany amin'ny pasteur amin'ny district tsirairay avy ny andinindiny mahakasika an'izany mba ahafahan'ny fiangonana manangana ny komity io. Arak'izany dia tsotra ny antony mba hitehirizana ireo membre izay vao vita batisa rehetra mba ahafahan'izy ireo mitozo amin'ny dingana ara-panahy ary ho tamana ao anivon'ny fiangonana mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny raho an-lanitra. Koa manasa ny fiangonana rehetrarehetra, manasa ny membre rehetrarehetra, manasa n'ireo mpitarika fiangonana rehetrarehetra, manasa ny pasteur rehetra mba samy hiaraka isalahy ao anatin'ity tetikasa lehibe ity mba ho fitazomantsika ireo namantsika vaovao izay ho avy tsy ho ela hiditra ao anatin'ny fiangonantsika amin'ny alalan'ny batisa. Koa ny tompony nitahantsika tsirairay avy mba hahatonga ny ara-panahy ny fiangonantsika hitombo mandrakariva. Mirary soa antsika tsirairay avy.